Fory eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao ny mpikaroka mikasika ny fanodinana vokatra ara-tsakafo avy amin'ny eto amin'ny Oseana Indiana nanomboka ny 24 Novambra lasa teo ny fivorian'izy ireo anatin'ny andro ara-tsiantifika mikasika ny fanodinana vokatra ara-tsakafo. Ny anatsarana ny kalitaon'ny vokatra tolotra mpanjifa eto toerana sy ny any ivelany no ifantohan-dinika ao anatin'ny fihaonana faha-efatra ny mpikaroka mikasika ny fanodinana vokatra ara-tsakafo avy eto amin'ny Oseana Indiana. Ny kalitaon'ny vokatra izay sady antoky ny fahasalamana no iantoka koa amin'ny famarotana ny vidim-bokatra sy hitazonana ny tsena iray. Amin'izao période antsika sahirakirana amin'ny resaka santé, sahirakirana amin'ny resaka qualité-na produit. Vous avez fatonavana zao journée scientifique eto amintsika karakara ny kaliraiky zao. Vous avez zava-dehibe eto. Aminay au ministère du commerce et de consommation dia zava-dehibe satria miezaka tsika eto Madagasikara. Miezaka tsika nefa netatsika azahoana ny qualité farany tsara mba ahafahandreo etantsika reo tonga ny ivelany any tsy tokony hiverina intsony ary ahafahantsika mahazo ny vidiny farany tsara mihoatra amin'ireo entana samihafa. Journée scientifique, échange d'expérience. Et ajantsika kely ny concurrence entre les îles. Ajantsika kely ny concurrence afandotsika ezaka ozy izy amin'ny zareo journée scientifique anao ny norme ametraka amin'ny norme farany tsara eto Madagasikara. Ametraka zavatra lehibe zany ho antsika eto Madagasikara. Zao amin'ny ministère anay dia miezaka mamerina zany norme zany, miezaka mamerina zany qualité zany alohan'ny exporter zavatsika dia tokony miezaka ametraka an'izany rehetra rehetra. Miezaka dia ohatra zao raha ohatra ka hanao exportation na girofle ianao dia tsy tokony tonga ny olona anankiray dia manambola dia andeha hividy andeha hanondrana rehefa kelikely eo dia ho refusé mipaka etantsika any satria miratsy ilay entana vokarintsika. Tokony miezaka zany, tokony ao anaty lalàna velona eto Madagasikara zany hoe manana engare aux normes, manana au niveau sanitaire, au niveau zavatra maromaro, réglementation au niveau ny fisika sy ny rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany dia tokony apetraka daholo. Ohatran'izany ihany koa amin'ireo entana izay amondratsika rehetrarehetra na lavany zany hoe mametraka cahier de charge anankiray, mametraka norme ny Madagasikara ahafahantsika bien sûr mifanaraka amin'ny norme internationale, mifanaraka amin'ny norme izay takin'ny sehatra avy any ivelany amin'ireo andefasantsika an'ilay entana. Tsy ny kalitaon'ny fanondranana entana makany ivelany ihany no mahasaroto ny ministera mivarotra fa takiana ihany koa ny kalitaon'ny vokatra miditra eto Madagasikara. Karazany maro ny produit importétsika ana ataontsika misy karazany maromaro tsy tanisany izany fa misy hoe raha ohatra ka date de préemption, date de validité ny akaikikaiky arakaraka ny quantité maromaro zany ireo sehatra ireo produit ireo fa kosa miezaka ministère amin'izao fotoana izao miezaka hoe qualité tsara kosa ny tonga eto amintsika, miezaka koa mba anafoana an'ireo produit na hoia hoe entana efa lany daty na atongotra dia atongotra tokony hodorana na hitana aminareo ary nataon'olona resaka mpandoro entana izay mialatsiny raha hitana tokony tsy hohan'ny vahoaka malagasy dia doranay toko, raha hitana tokony tsy hohan'ny biby tsy hohan'ny vahoaka malagasy koa dia tokony hodorana. Ny orinasa mpanodina sakafo miasa atao anatin'ny faritry ny ranomasina Indiana ary mivondrona ao anatin'ny Kuala Reg dia nandray anjara tamin'ny fihaonana teto Antananarivo, fihaonana izay sy farana raha tsy ny 29 volana Novambra ho avy izao.